Ny olana eo amin'ny famatsin-drandro ho any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Jirama efa mandray ny fepetra rehetra ilaina amin'izany kosa nefa izy ireo amin'ny fanomezana fafapony mpanjifa. Ambomanga kely Ambatomaro Iavolo dia taty amin'ny zone ouest iny Ambohidrapety sy Tosy ny antony mahatonga ny olana zany dia ny resaka efa tonga amin'ny fenitra farany zany aloha voalohany indrindra ny eo famokarany tombo famokaran-drano ao Matosesy. Ny faharoa dia ny fahanteran'ny fantsona izay mitondra ny rano, dia ny fahatelo ny fitombon'ny mpanjifa izay mitombo be dia be tokoa amin'izao fotoana izao zany. Tsy nijanona fotsiny amin'izao nefa ny Jirama teo alohan'izany rehetrarehetra zany fa nampiasa nanao niezaka nanao fanatsarana efa maromaro sy efa misy vinavina n'asa efa ho atao zany. Dia ny asa efa vita tamin'ireo zany aloha vita ampahany eo amin'ny 70 dia le mikasika ny Ambohidrapety sy Tosy nisy fantsona napetraka zany avy ato Zato nandeha any Ambatolatrimo, dia any Ambatolatrimo nametrahana surpresseur. Dia amin'izao fotoana izao zany zao ny Ambohidrapety iny dia efa raha taloha izy tsy nahazo rano mihitsy, dia amin'izao fotoana izao izy efa azo lazaina hoe efa mahazo rano varavakely amin'ny adiny 20 isan'andro mba tsy lazaina hoe 420 sy 24 heures sur 24 iny disokapana zany azo fankarany 12 à 20 heures par jour mety azo amin'izao fotoana izao. Taloha nefa tsy nisy mihitsy zany, tsy nahazo mihitsy ny fahatelo. Dia ankoatran'izay any amin'ny faritra Ambohidratrimo sy Vato iny dia efa misy asa zany efa andalam-panaovana azy amin'izao fotoana izao any Faralazy izay afaka hanome 400 mètres cubeurs. Ny azo amin'io zany izay tokony homeny Mandrosesy dia azo alefa ty amin'ny toerana hafa ty Antananarivo rehefa mandeha. Io asa io zany dia eritreretinao vita any amin'ny atsasaky ny taona any volana juillet amin'ity taona ity. Juillet 2013 ny tiako marihana zany aloha.